tena misaotra an'Andriamanitra misy hoe voavainy velany tena mahita nyfandrosoan'ny tanànan'ny olona. Tena mampalahelo misy le tanànantsika hoe maninona itsika samy malagasy no fampanenjika amin'ny zavatra tsisy dikany ohatran'izany. Fanarenana nge zao ny atao e. Ary rehefa fanarenana atao tokony tsisy mahavita ny irery fa tokony hoe miara-miasa amin'ny fametanana daholo. Nandehananay tany tamin'ny nisy cyclone iny mba hoe angataka fanampiana ahoana ny ampivoarana ny fiainana vahoaka zany. Ary dia tena nanome toko mihitsy ny olona hoe ho avy izahay anampy anareo. Vao teo zao alohan'ny nakanitsaka teo dia niazy tokoa ny avy any Allemagne hoe mangataka fiainana aminao izahay mba azahoanay manampy ny vahoaka an'Antananarivo renivohitra. Fahafantarako azy miara-lanim-bahoaka ahako manansata manokana Antananarivo ary ny faniriana sy ny fikasana tsara rehetra ho an'ny vahoaka sahirana no tadavina, amezana sakafo an'ireo vahoaka ireo, ananganana trano mba tsy hiverina hoe any anatin'ny rivo-doza ny olona dia hiverina any anaty rano indray. Ka amin'izany tanjona fikasana tsara zany ve dia potehina fotsiny amin'izao. Mangataka fiainana amiko zao ny ben'ny tanàna rehetra rapitso ao amin'ny lapan'ny tanàna. Hidinika amin'izany hoe fa maninona ntsika menakavy mikarokaroka n'izay anapotehina ny vahoaka zany. Efa firenena no arenina, Antananarivo no arenina, tsy fantako tsisy tsy mahita hoe mivoatra ny tsara ny tanàna. Fa maninona ny zavatra tsisy dikany tsy fantatro le izy, tsy antoko mihitsy izay eonako ny rapitso hoe inona mampitonga hoe asorina ny ben'ny tanàna rehefa tsy mitovy firaikevitra hoe io nge samy mana firaikevitra hitondrany amin'ny fireneny. Ary raha ny tiako Madagasikara ny jerevana tsy hitako mihitsy hoe inona ny zavatra ratsy kasain'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra ireo. Tsisy atahorako mihitsy momba an'izany ary vonona koa hiady momba an'izany hoe maninona moa ny anaikinaiky lembenina fotsiny amin'izany. Ny fanaovana suspension ny ben'ny tanàna na ny fanangonana azy dia zavatra anankiroa. Miainga avy amin'ireo le conseil municipal aloha. Rehefa ireo ny tondrahan-dralahy malety na ataon-dralahy any ambadimbadika any koa dia mitovy an-dralahy ary. Dia ireo zany tambatambaziny any ambadimbadika any dia peheny dia ahongany le ben'ny tanàna. Tsy mety za nanontaniana ireo, za tsy makasitraka mihitsy ny fanohanana le ben'ny tanàna satria fa ben'ny tanàna teo atao aloha, za aloha tsisy nikitikitika. Dia faharoa tena iarovako an'ny satria conseil municipal, conseil spécial aloha normal mihitsy, tena iarovako azy internationalement mihitsy nanaovako an'io hoe nampidirako azy amin'ireny le C40 cité zay city 14 filazana azy na le grand pays rehetra manana ville ngeda be zay ny dikany nampidirana azy tany amin'le satria ny maire ny Copenhague no anisan'ny président izy ny président izy miaraka an'le maire ny Paris. Zay ny antony hoe sokoa any ambadimbadika any. Za aloha mino fa hoe resaka corruption zany tsy andray taminy zany fa so misy zavatra hafahafa koa. Dia ny tena zava-dehibe zay fanontanianao zay niresaka tamin'ny Pierre Baillet izahay le resaka hoe ahoana ny fokotany no lasa ary amin'ny ministère de l'intérieur ny baiko azy dia naseho azy gaga daholo izy rehetra. Dia efa nandefa olona taty moa izy zany dia hijery azy ihany na nazavan'izany keo tany Bruxelles hoe ohatrany tsy inona mameramera atao nalain-dralahy daholo ny toeran'ny maire, alainy tsikelikely ohatrany alainy tsikelikely olo izy dia farany izy daholo mibaiko izay baiko iny eo. Fa raha tsy manana tena fahasahiana mihitsy miresaka an'izany tsy fantatra zao dia alefa aty aminay le izy dia andefan'le copie n'lay certificat de résidence filazana le toerana petrahana ho alefa makany hoe nangonina daholo matena ny sefokotany araka ny heniko zany ary hitako mihitsy le izy hoe tia misy anankiroa, tia misy an'le logo na le emblemen'ny commune urbaine Antananarivo dia misy mavomavo sy mangamanga iny dia tia tsisy fa tonga dia avy any amin'ny ministère de l'intérieur. Zay ny zavatra nitranga dia naseho anay tany le izy dia nalaina hoe andefaso aty izahay original ahitana azy satria zay zava-dehibe anatin'le hoe association des maires, association internationale des maires francophones dia niona tamin'izareo tao amin'ny francophonie moa fa iny resaka taty ambadika amin'ny sakafo niaraka tamin'ny fotsiny.